mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika levako malalatra trity somafa 7 ny volana desambra ity ny galatiana toko fahefatra no oentina mampahay ry avako galatiana toko fahefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesoa. Ary izaho raha mbola zaza ny mpandova dia tsy hafa noho ny andeva izy na dia tompony zavatra rehetra aza. Fa fehiziny izay mpitondra sy mpitaiza azy izay izy mandra-pahatonga ny fetrandro voatendry ny ray. Dia tahaka izany koa isika, fony mbola zaza dia nandevozin'ny abidy amin'ny mpianarana izao tontolo izao, fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirahin'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka teo ambanin'ny lalàna, hanavotana izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka. Ary satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ho atompontsika ny fanahin'ny zanany miantso hoe Abara io. Ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka, ary raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fahenina, ary satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ho atompontsika ny fanahin'ny zanany. Nirahin'Andriamanitra ho atompontsika ny fanahin'ny zanany. Isan'ny niteraka ady hevitra resa be mihitsy ry havako tato anatin'ny herinandro vitsivitsy mandraka ankehitriny momba ny fanambarana nataon'ny Papa François momba ny fanambadian'ireo homosexuel, izay na dia taty anatin'ny tontolom-piangonana protestanta ary dia nametra-panontaniana avokoa, satria finoana iray ihany na ny katolika na ny protestanta, finoanan'i Jesosy fiangonana iray ihany, ary izay maharary ny anankiray dia maharary ny anankiray, ny fifaliany anankiray dia fifaliany anankiray. Maro ireo protestanta izay nametra-panontaniana amin'ny mpitandrinany, nametra-panontaniana amin'ny mpampianatra teolojiany hoe marina fa tsy fanambarana ataon'ny protestanta iny, raha teo ny protestanta tsy afaka manao fanambarana iombonana tahaka ireny satria tsy manana an'izany rafitra izany ny protestanta. Dia nametra-panontaniana hoe ahoana, inona ny dikan'ireny, ahoana ny fijeren'ireny, hazavao mitombona ve sa tsy mitombona, inona ny dikany hoe mahazo tso-drano nefa tsy ekena nefa tsy ekena sy ny sisa rehetra. Fanontaniana tahaka izany no mipetraka. Maika moa fa ao anatin'ny tontolon'ny fiangonana katolika romana dia vao maika betsaka lavitra noho izany ny fanontaniana. Azontsika antoka mihitsy satria betsaka ireo resaka maro isan-karazany metra-panontaniana amin'ny pretra na ireo mpitondra vavahana. Miezaka ihany sika, na dia aty anatin'ny tontolo protestanta aza, miezaka ihany sika mifampahery, miezaka ihany sika mamantatra ny dikany ary manome fanazavana ny amin'izay mety ho fomba fijeriny akabeazan'ny protestanta. Ny protestanta tsy afaka andiso na namarina ny zavatra tahaka ireny loatra satria raha tokantranon'ny avana katolika, raha mponono ny fiangonana katolika ireny. Saingy nahoana dia efa natambatry ny tranoben'ny ekumenisma na ny katolika na ny protestanta. Noho izany dia mametra-panontaniana amin'ny protestanta koa satria tsika tranobe iray araka ny voalaza teo. Efa natambatry ny tompo iray dia tsy afaka manao valy boribory fotsiny protestanta hoe tsisy hidirantsika moa zany fa dia raharahandry zareo zany. Eny raharahandry zareo amin'ny lafiny anankiray, saingy nahoana efa tranobe iray ny dikany teny hoe oekumene na ny ekumenisma. Aty Betoana aloha dia tsara fantatry ny kristiana rehetra na katolika izy na protestanta dia ny antsoina hoe infaillibilité pontificale na infaillibilité papale. Ny papa zany amin'ny ray aman-dreny ny fiangonana katolika azy dia ataontsika hoe
efa nitapahan'ny fiangonana katolika tany amin'ny fotoanany Vatican voalohany tany amin'ny 7 ny volana Jolay 730 fa raha paranto daty 5 zany Vaticanna voalohany io dia taty amin'ny volana novambra raha tsy diso 2 novambra 4 novambra 2 ngambany izay taona 420 Vaticanna faharoa io nanapaka ny antsoiny hoe infaillibilité pontificale zay nanamafy lay ataotsika hoe aterus pastora zany hoe amin'ny teny latina zany hoe pasteur internel hoe ny papa dia mpitandrina mandrakizay na mpiandrondro mandrakizay ary tsy mety diso izy tsy mety diso ny papa amin'ny lafiny ara-pinoana rehefa manambara finoana izy rehefa manodidina ny finoana izy na manao fanambarana izy na rehefa tonga amin'ny fiteny hoe ex cathedra zany hoe rehefa miteny amin'ny anaran'ny fiangonana izy rehefa miteny momba ny finoana izy na momba ny vavahana dia na momba ny moral tsy vavahana ihany tsy football ihany fa momba ny moral dia tsy mety diso izy tsy diso mihitsy izy zay ihany dia eken'ny fiangonana katolika rehetra manerana an'izao tontolo zao tsy azo laviny zany satria ny eken'ny fiangonana katolika tamin'ny Vaticanna voalohany sy ny Vaticanna faharoa dika zany zany a dia iny fanambaran'ny papa iny dia ao anatin'izay ataotsika hoe mitombona amin'ny fomba fijery raha jerena amin'ny fomba fijery katolika de ny hoe infaillible ny papa nahoana no infaillible ny papa amin'ny théologie katolika amin'ny théologie katolika de ny hoe infaillible ny papa satria tsodrabe ny fomba fijeryn'ny katolika azy ny hoe satria mifamatotra ny infaillibilité de l'église sy ny infaillibilité papale tsy mety raha ohatra ka infaillible ny église nefany tsy misy olona infaillible ao anatiny io mantsy ny tsara zavaitsika tsara fa ny fiangonana katolika romana ny avantsika katolika zany tsy hoe miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ihany ny fotom-pampianarany fa miorina koa amin'ny tradition amina lova-tsofina maro isan-karazany amina fanapahan-kevitra be dia be efa nipoitra nanomboka tamin'ny taonjato fahafito zany hoe nanomboka tany amin'ny konsily fahavalo ka traty amin'ny konsily ny Vaticanna farany teo faharoa dia misy fehi-kevitra be dia be fanambaram-pinoana be dia be misy artikla maro isan-karazana nataon'ny papa nataon'ny konsily sy ny tahaka zany dia ireny rehetreny de mamaritra fotom-pampianaran'ny katolika romana ka ny azy tsy hoe ny baiboly ihany mazava io ny Vaticanna faharoa de namaritra fa loharano anovozana fotom-pampianarana ny baiboly amin'ny avantsika katolika fa tsy zay ihany akory fa ny tradition na ny lova-tsofina koa zay natao hoe lova-tsofina de tsy hoe lova-tsofina angano akory fa lay lova-tsofina zany hoe ireo tradition nolovana tany amin'ny fiangonana ary betsaka ny fotom-pampianarana ao anatin'ny fiangonana katolika romana no nalaina avy tamin'io tradition io raha ohatra ka esorina io tradition io de tena fiangonana protestanta iringiriny ny katolika ny mampiavaka ny katolika sy ny protestanta dia io tradition io raha esorina ny tradition fa mipetraka fotsiny ny saotra masina de tena protestanta iringiriny ray ny katolika ary raha ohatra ka averina ao anatin'ny protestanta ny toetsaina hoe tradition hoe tsy ny soatra masina fa misy fotom-pampianarana be dia be hafa fanapa-kevitra fihavanana asa tsy fantatro hoe ambony noho ny soatra masina ve ny fanapa-kevitry ny synôda ambony noho ny soatra masina ve fampianapa-kevitry ny komity maro samihafa raha vao zay no miverina dia lasa katolika indray ny protestanta de ohatsika manao hoe io no mahasamihafa ny katolika sy ny protestanta ary zay mahatonga ny protestanta tsy mahazo ny hoe fotom-pampianarana katolika hoe fa ahoana zany ohatra miteny ianao fampianarana momba ny Masy Maria de zany misy fampianarana momba Masy Maria be dia be zay tsy ao anaty baiboly fa ao anatin'io tradition io momba ny hafandiovana dia tsy ao anatin'ny baiboly fa ao anatin'io tradition io zay io tsy hoe disona marina tsy zay ny fanontaniana tsy afitsika tsy afaka milazana zany fa ny fotom-pampianarana katolika zany i Martin Luther moa fatatsika any amin'ny taona roapolo raha tsy diso desambra tahak'izao mihitsy 12 desambra taona 20 no nandroany Martin Luther ny ataotsika hoe ny tradition tsy ny tradition fa ny fampianarana momba ny tradition hoe aloha de ny soatra masina ihany ny protestant zany de efa nanao hoe aloha de ny anay de ny baiboly ihany no ambony indrindra fa
zany akory tsy milaza hoe de tsy miraharaha tradition mihitsy ny protestanta mo impiry motsika tsy miteny misy ihany tradition ato amitsika tsy dikevitra zany misy ihany zany tsy afaka manamartena am'zany tsika misy ihany fa izao tena eo ambanin'ny soratra masina tsy afaka milahatra amy soratra masina tsy afaka mipetraka any amboniny soratra masina fa any ambaniny soratra masina ao anatin' reny ny fanapaha-kevitra maro samihafa na fodim-pampianarana maro samihafa izay ihan'ny protestanta fa reny rehetreny dia tsy maintsy eo ambany soratra masina na mifanaraka amy soratra masina de tsika manao hoe ny infaillibilité papale dia mipetraka tsara mihitsy ary ny katolika rehetra zany raha ohatra ka jerena dia zay ny fodim-pampianarany rehefa ambany teny kosa ny papa hoe zao no izy de zao zay amin'ny avatsika katolika fa tsy hoe tsy manakolazaina akory ireo ataotsika hoe évêque ariasevêque maro isan-karazany zay lata fikoana katolika romanina fa manana an'zay itika zay izy manana an'zay itika zay izy manao hoe zay zany ny fampianaran'ny fiangonana infaillible amy papa mahatonga amy papa infaillible de otsika hoe mifamatotra amin'ny infaillibilité de l'église ny infaillibilité de l'église de mifamatotra amy fodim-pampianaran'ny katolika romanina hoe amin'ny asan'ny fanamasina izay mpiaro ny fiangonana tsy mety hoy ny katolika raha ohatra ka mitory ny filazantsara madio sy marina ny fiangonana nefa faillible izy zany hoe nefa mety menjery izy no zany de zao tsy tokony enjera ny fiangonana ary tsy tokony enjera misy olona anakiray tsy mienjera mihitsy eo de ny papa izay marina foana amy fotoana rehetra ny zavatra lazay Martin Luther ambany Calvin moa de fa nandazo hoe tsy mitombony zay fa zay ny fodim-pampianaran'ny katolika ary zay mahatonga ny hoe fa nahoana ary moperanay tsy miteny fa nahoana ary ny évêque-nay tsy miteny sy ny sisa rehetra satria misy izay lafin-javatra zay manana an'izay etika zay izy ary tsy etika fotsiny fa manana an'izay finoana zay izy ary nampianarina an'izay izy ny aina an'izay tefena tam'izay izy hoe zao no izy ndray aman-dreny am-panahy tahaka ny papa de tarihy ny fanahin'Andriamanitra ka dia manana an'izay dinina laviny zany zavatra zany io zany ny anakiray mahatonga ny hoe fa nahoana moa no mety mangina ny ireo évêque be deaibe maneran-tany afa-tsy ny évêque afrikanina sisa-tsasany zay somary ny sendaotra ihany fa raha toa ka tena jerena amy fiangonana katolika romanina de tsika manao hoe ao anatiny doctrine na ao anatiny hoe doctrine de l'infaillibilité pontificale io sika nanambarany zany ny papa nanambarany ny toe-javatra iny tsara ny manamarika amitsika ho aminay mpampianarana fiangonana ho aminay mpampianarana fiangonana moa de manaraka ny fivoaran'ny fiainan'ny fiangonana mandrakariva izay mpampianatra ka ny tamin'ny volana oktobra de tsara ny manamarika fa tamin'ny volana oktobra dia efa nisy synôda nataon'ny fiangonana katolika raha tsy diso synôda fa 710 izy io synôda 710 zay natao tany Vatican io afa kely io synôda io synôda io zany ny tena fototra ataotsika hoe niteraka ny fanambaran'ny papa io synôda tany Vatican io 710 dia anakiray am'izay ataotsika hoe niavaka izy marina ny teny hoe synôda dia marina fafombolona protestanta fa mipotra taty ambadiky ny Vaticanina faharoa zany dia rehefa mivory zany io synôda io niavaka be izy tam'ty tsy tam'ty akory izy vo nisy ny synôda fa niavaka be ny synôda tamin'ity izy synôda nampanantsony ny papa io no reto antony anakoroa reto voalohany de zao nisy laika nandray anjara tamin'ny synôda io anjatony ireo laika nandray anjara tamin'ny synôda io tsy fanaony ny fiangonana katolika romanina mihitsy ny manasa laika anatrika synôda akoatrany hoe teknisianina asaina manazava vodikevitra nga fa tsy hoe miady hevitra ho mandray anjara miady hevitra mitondra hevitra ao anatina synôda ary nisy vehivavy tsy fanatsy zavatra mahazatra zany hoe misy vehivavy laika mihitsy aza mandeha manatrika an'ireny synôda avo be any Vatican reny dia nanana malagasy tsika nandeha nanatrika ny synôda io fitomenadanga amby izay raha tsy diso aho no nanatrika nisy laika nisy mpitondra vavahana nanatrika ny synôda tany Vatican io de ny faharoa be mirapiavaka azy dia ny loahevitra ny dinihina tao loahevitra ny dinihina tao dia loahevitra efa tena falak'izay sarotra indrindra am'izao vanim-potoana iainatsika izao dia mikasika ny divorce mikasika ny hoe atao ahoana
ireo olona izay misaraka mpanambadiana, ireo manana olana raha-tokantrano ao anatin'ny fiangonana katolika romanina. Tsy mora kory mandinika an'izany. Mety tsika protestanta mantsy avy hatrany dia mety manao hoe tsara avy hatrany, fa tsy mora satria ny fiangonana katolika romanina nanomboka tamin'ny ataontsika hoe concile de Trente. Alokeliny zany ary fa ny concile de Trente ny tena nanamafy ny mahasakramenta ny antsoina hoe mariazy. Concile de Trente zany ny am'taonjato faha enina ambin'ny folo fa 7 marimarina kokoa eny efa 9 dia nanamafy ny hoe fito ny sakramenta ary anankiray amin'ny sakramenta ny mariazy. No zany de zao rehefa sakramenta izy de mandramaty, zavatra entina mandramaty izy, ary dia noho zay fotom-pampianarana efa 100 taonany zay dia tsy nekeny ny katolika mihitsy ny divorce, ny fisaraha-mpanambadiana, ary ireo olona izay misaraka mpanambadiana dia avy hatrany dia lavy ny fiangonana ny ohatra hoe ny fandraisan'ny ny eukaristy sy ny tahaka zany. Dia zao zany ny sokatra ity papa ity netrehitra manao hoe am'izao taonjato zao ve so de tokony ho eritreretin'ny fiangonana, atao ahoana reo olona reo, very ve izy, arian'ny fiangonana ve izy? Raha tsy arian'ny fiangonana izy dia atraiza no antsoina hoe tsy arian'ny fiangonana am'ireo olona reo, atraiza no hanajana ny fetrany hoe ajaina ny fahamasina ny fanambadiana, ajaina ny fahamasina ny sakramenta, nefa koa hitsinjovana ilay maha olona hoe atao ahoana reo olona reo satria anapitrisany reo olona reo eto ambonin'ny tany, ary de tsy afaka mandray sakramenta ve izy, dia atao ahoana izy eo anatrehan'ny fiangonana nge tenan'ny Kristia de manjary toy ny voailika ireo olona reo. Zay natokany hoe nisokatra izy tamin'ny ady hevitra ny hoe andao enona ny vahoaka, andao anao fanadihadiana sy ny tahaka zany. Fa ny faharoa lehibe dia lehibe faharoa dia ity momba ny homo ataontsika hoe sexualité ity, ny edikevitra lava tao anatin' ilay fotoana io elo synody io naharitra dia nandeha tao ny ady hevitra, ary dia rehefa nandeha ny ady hevitra sy ny fehi-kevitra maro samihafa dia nefara aty am'ty volana novambra desambra ty ny fanambaran'ny papa an'io toe-javatra io hoe eny ara aleo fa tsofina rano izy tsy sakramenta akory io ary tsy lamesy io ny tsofan-drano azy. Amitsika protestanta le izy tonga de amitsika protestanta moa zany mazava be ny toe-tsaina protestanta moa zany dia efa nanana antsika hoe toe-tsaina carré zay, fa amin'ny fiangonana katolika na ny fitaopi-vavahana ara tsy mitovy amin'ny fiangonana protestanta, ary zay tsy azahoany ny protestantalisme mihitsy, katolika maro koa moa betsaka ny tsy mahazo azy. Amin'ny katolika tsy lamesa ny lamesa raha tsisy sakramenta, raha tsisy ny eukaristia zany raha tsisy sakramenta ao de tsy lamesy io, mety ho fitaopi-vavahana fotsiny io, mety hoe fitaopi-vavahana zay mety ho ataon'ny olona rehetra na ataon'ny katekista na atao tena pretra koa aza, fa tsy milahatra amin'ny lamesy io, fa ny ivony natsoina hoe fanompoam-pivavahana dia ny eukaristia, zay mahalamesa ny lamesa. Ary io no fotoan-dehibe rehefa manamasina mariazy izy dia tsy maintsy misy lamesa-mpanambadiana de misy eukaristia eo, na ndrandray aza amin'ny fahoriana amin'ny faty ka lamesa le izy dia misy eukaristia eo. Andrandray raha moa lava be miafarany notsoina hoe absoto mihitsy ny fitaopi-vavahana katolika io ary zay lamesa katolika zay io tsy hoe mitovy daholo fa misy fandaminana, misy atanatohatra kely zay izy, ary zao tsy vitany hoe tahak'izay le lamesa fa na ny fizotra ny liturjia amin'ny avana katolika romanina tsy mitovy amin'ny toeran'ny liturjia amin'ny protestanta. Ny liturjia amin'ny protestanta dia ataontsika hoe de proximité, zany hoe liturjia dia manakaiky ny olona, fa amin'ny katolika iny liturjia iny zavatra saripady iny, zavatra vakiny iny ary tsy priany iny iny zavatra satria ny fahefan'ny pretra mizara ny sakramenta, ny fahefan'ny pretra manao ny fitaom-pivavahana de tsy fahefan'ny pretra mahapretra azy akory, fa fahefana ny men'ny vicaire du Christ na solontenan'ny Kristy eto ambonin'ny tany de ny papa
izay namindra zay ny antsiny hoe succession apostolika avy any amin'ny Petera de nafindra tamin'ny papa de nafindra tamin'ny évêque de nafindra ty amin'ny prêtre. Zany hoe ny prêtre dia na ahoana dia redevable, manana adidy, manana andraikitra, tompona andraikitra eo anatrehan'ny évêque izy, ny évêque ny tompona andraikitra eo anatrehan'ny pape izy. Ary mahatonga an'io hoe tsy manana fahaleovan-tena fotsiny am'izao akory ny mpitondra vavahana katolika romana fa mifampiankina am'lay succession apostolika. Somary manazava kely an'izay tsika mba ahatakaritsika tsara no hoe inona no dikan'izao na inona ny dikan'izao. Rehefa miteny hoe fanimpom-bavahana ny avana katolika na fitoam-bavahana dia tsy voatery hitovy daholo akory io. Ao anatin'izay tsy fitoviany zay no natonga ny avana katolika nitrehitra hoe satria misy fitoam-bavahana karazany maro azo atao ange dia aleo amin'ity fitoam-bavahana ity no atao izay zavatra mety tokony atao am'ireo olona reo. Zay fotsiny ihany no foto-keviny. Tsy hoe manamarina zay tsika tsy zay loatra fa izay toe-javatra zay tsy lamesa akory io aminy. Ary rehefa tsy lamesa nge tsy hitovy amin'ny tsy lamesa oka zava tsara. Amin'ny protestanta mantsy dia ny fitoam-bavahana dia mitovy daholo. Amin'ny protestanta ny ivon'ny fanimpom-bavahana dia ny toriteny, ny soratra masina sy ny toriteny, tsy ny raharaham-piangonana akory. Ary zay ny dikany hoe ny altara protestanta, raha mijery ny altara protestanta aloha de jereo tsara fa ny toerana fitoroteny de ery ambony ery ary ny sakramenta de ety ambany ety. Jereo tsara, ny eglizy katolika eglize sacramentale zany hoe sacramentale zany hoe fiangonany sakramenta. Fa jereo tsara fa mpitoroteny dia ery ambony ery izy, toy ny milaza hoe ny soratra masina ny ivon'ny fitoam-bavahana protestanta. Atao hoe fanimpom-bavahana amin'ny protestanta, tsy nampiasa ny teny hoe lamesa izy fa atao hoe fanimpom-bavahana amin'ny protestanta de izao misy toroteny na inona lazainao de izao fanimpom-bavahana protestanta de izao misy toroteny na tsy ny alavany akory no inona, mety ho atsasakadiny io, mety ho fefakadiny io, mety ho adiny lalan-tsakafo io, mety ho volo minitra aza lay toroteny fa izao zay ny maha fanimpom-bavahana ny fanimpom-bavahana ny tenin'Andriamanitra toriana azavaina. De rehefa misy io de mitovy daholo amin'ny protestanta. Nisy fanimpom-bavahana fitokana trano ty, fanimpom-bavahana ady fototra ty, fanimpom-bavahana marina fa misy liturjia fa izao ny lanjany eo anatrehan'Andriamanitra dia na eo anatrehan'ny olona de mitovy. Atsainao foana zany io. Itsika fotsiny miteny hoe fotoan-dehibe na fotoan-dehibe daholo eo anatrehan'Andriamanitra trio Jeso fa amin'ny avatsika katolika tsy de zay loatra tsy akory. Tsy de zay loatra. Tsy mitovy mihitsy tsy de zay loatra. Ary zay tsy de zay loatra zay nefany no mahatonga ny tsy azon'ny olona. Indrindra koa efa miavery koa ny ataontsika hoe fotom-pampianarana ndray anatin'ny fiangonana katolika de tsy azony hoe ay moa misy fotoam-bavahana tahak'izao. Misy fotoana tao vanim-potoana ny tantaran'ny fiangonana katolika romana, misy fotoana nge faty natao teo am-baravarany. Misy fotoana faty de to misy fotoana dia eo am-baravaran'ny fiangonana no atao fotoam-pivavahana, fa fotoam-pivavahana io fa tsy lamesa. Ataony eo amin'ny fiangonanao nisy fotoana teto Madagasikara tahak'izany hoe eo alohana fiangonana fa fotoam-pivavahana fa moapaty ohatra fa tsy niditra ato anatin'ny fiangonana fa nitsofondrano ihany le izy. Na de tsy ohatra hoe misy olona tsy mpivavaka ohatr'izany dia ny amin'ny protestanta de hoe ampidiro am-piangonana fa tsy maninona fa n'Andriamanitra. De protestanta mazavasaina tahak'izany, tsy hoe mazavasaina fa misokona tahak'izany. Fa amin'ny katolika ka izy ange tsy eglizy, izy ange tsy tahak'izao dia atao ihany le fotoam-bavahana fa zao atao etsy am-baravarana kosa izy aloha satria tsy fiangonana izy. Nisy fotoanan'izany ny ainan'ny fiangonana katolika romana. Ka zay tsy azahoantsika azy. Hotsika manao hoe de ahoana azy zany mifantaina mipetraka de ny hoe ny ekena ve zany le satsy ny ekena. Ny valiny dia iny mazava iny ny hoe ny izy dia ny eken'ny fiangonana katolika romana. Ny ekeny fa tsy hoe ataony tahaka ny fanambadiana akory, tahaka ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy, tsy nataony tahaka ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy akory fa dia navela ny itsofony rano ifankaty zany ny olona mitovy fananahana. Zay raha ohatra ka ny azo ilazana azy. Ho antsika protestanta raha ohatra ka mijery an'izay tsika dia mazava ho azy tsy raha jerena ny soratra masina dia raha amin'ny principe biblique ny baiboly ny fanambadiana dia tsy mitombony zay.
tsy mitombony zay amin'ny baiboly raha ohatra ka amin'ny protestanta zany dia tsy eken'ny protestanta zay fa araka ny lazantsika teo hoe ny fiangonana katolika romanina tsy protestanta akory fa katolika izy dia manana tradition hafa izy manana lovatsofina hafa izy ka na tsy mifanaraka amin'ny baiboly ary iny fa mifanaraka amin'ilay lovatsofina dia mitombona rahapotim-pampianarana ihany zay ny mahatonga ny papa nanao an'iny fanambarana iny ho atsika protestanta zany a raha ohatra ka metram-panontaniana sika ny hoe ahoana mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra raha mamaky ny baiboly protestanta itsika satria tsika anatin'ny protestanta de averina indray dia tsy mety amin'ny protestanta satria protestanta mijanona amin'ilay baiboly na izany aza nefa manoloana no teo zavatra io dia ny protestanta dia mizara telo eto ambonin'ny tany protestanta zany tsy manana rafitra imbonana marina fa iny conseil communique des églises zay niorina tany amin'ny taona 1830 fa tsy conseil communique des églises tsy afaka mandidy ny fotom-pinoan'ny kristianina ty Madagasikara na andidy ny fotom-pinoan'ny kristianina any Kenya na andidy ny fotom-pinoan'ny kristianina any Hongrie na andidy ny fotom-pinoan'ny kristianina any Frantsa tsy zay loatra fa protestanta de manana ny isa-pirenena na isaky ny faritra misy azy dia manana ny synodany izy izay mandinika ny fotom-pampianarany mandinika ny moral sy ny etika ny eo anivon'ny fiarahamonina Madagasikara protestanta eto Madagasikara de manana raha raisiko ny FJKM na ny FLM de samy manana ny synodany reo izay efa samy nanao ny heviny momba n'io toe-javatra io ka raha ohatra ka jerena eto ambonin'ny tany de mizara telo ihany ny protestanta ny voalohany de zao misy ireo protestanta izay manaiky ny fanambadian'ny olona mitovy fananahana misy zany io any Amerika Avaratra misy any Amerika Avaratra any Canada misy apahany vitsivitsy aty États-Unis misy kely aty Europa ampovoany misy ihany misy vitsivitsy zany fiangonana protestanta manaiky ny aty Frantsa manaiky any izy amin'ny lafiny anankiray fa manome fahafahana n'ilay paster izy tsy hoe manery n'ilay paster izy tsy lay rafim-piangonana zany fa ny efa nisy ihany moa zany na masina azy diso tamin'ny Montpellier iny fa tsy de tena mbola lasa lavitra de manahoana loatra fa raha makany Amerika Avaratra ianao de any efa be dehibe ny protestanta izay manaiky an'le izy fa ny faharoa zay zany ny voalohany misy protestanta vitsy ihany izy ireo reto ambonin'ny tany vitsy ihany fa ny faharoa dia ny protestanta karazany faharoa de zao misy ndray zany ny protestanta io ndray de io marony isa le hoe tsisy idiran'ny fiangonana io aza resahana akory io fa tsisy idirany ohatry ny fahotana rehetra io ohatry ny fahotana hoe ohatry ny mangalatra io ohatry ny mandainga io ka dia tsisy idiran'ny fiangonana io fa rehefa tsy ilaina akory ny resahan'ny fiangonana io ahoana moa no resahana manokana io nefa tsy ho resahana manokana ny nangalatra tsy akana fanapakevitra manokana ny mandainga tsy afanapana-kevitra manokana ny tsy fantatro ny mijangajanga tsy akana fanapakevitra manokana n'zao na izao dia io zany dia hoe rarahan'ny olona sy fiainan'ny olona any io tsy tokony idiritra tsy miditra amin'io mihitsy ny fiangonana rehefa tsy mety amin'ny fiangonana fosiny le tsy mety amin'ny fiangonana fa tsy miditra amin'io ny fiangonana hoe anaiky na tsy anaiky an'io dia tsisy idiran'ny fiangonana zany reo de betsaka ny fiangonana izay protestanta ao anatiny hoe tsy raha-piangonana io zay ataonareo any sarotra mono miteny hoe zay ataonareo any na zay atao any atao tsy zay loatra fa toy ny milaza hoe ohatry ny ota rehetra io ka dia rehefa ota de ota de tsy aza entina ty amarinina na ahoana fa rehefa ota de andro zany dia ireo olona reo dia de reo sokajin'olona zay mety miaina an'izany de zao zanaky ny fiangonana izy lavin'ny fiangonana ny firesahana lavin'ny fiangonana tsy ny firesahana ihany fa lavin'ny fiangonana lay ota zany ataon'ny fiangonana protestanta hoe le faharoa zany hoe ota io dia tsy ekena eo marina io saingy zao reo olona reo de tahaky ny olona rehetra ohatrany hoe tahaky ny olona mandaingana tahaky ny olona rehetra mangalatra de tsy hoe roahana ao anatin'ny fiangonana na tsy mahazo miangona de tahak'izay fotsiny ko reo olona reo zay ny sokajin'ny faharoa fa ny fahatelo dia
dia ny protestanta fahatelo dia ity koa vitsenisa saingy miamely patrana dia ireo zay mieritrretra manao hoe tena ota manokana mihitsy a ny homosexualité tena ota manokana mihitsy io satria manimba satria mifanohitra mandrava ny planin'Andriamanitra ka dia tsy mety a fa olona anandray de tena manjary mijaly mihitsy reny olona reny a enjehina tsy avela miditra eo am-piangonana ongana ndraindray zany a dia misy kristian misy fiangonana protestanta zay manaraka an'izay izay ataotsika hoe olana lehibe zay hoe tena mametraka ny homosexualité ho tena ota faratapony mihitsy da dia tsy azo ekena mihitsy reo olona reo aza satria raha dia tena tondrona mihitsy ho tena sanatria toy ny hoe devoly dia be deabe reo faritra eto amboniny tany zay ahitana ihany fiangonana mieritreritra an'izay hany ka manjary lasa voailika reo olona reo tsy mahazo miditra ao am-piangonana ary betsaka any Amerika misy any Etats-Unis misy an'izany aty Europa koa misy an'izany izy ireo de matetika am'lay elatra ataotsika hoe evangelika ny FJKM dia efa indroa intelo nanao fanambarana momba an'io ny synôdan'ny FJKM tany Antsirabe farany teo mbola nanamafy talohan'ny farany azy talohan'ny farany teo moa Sambava Antsirabe Sambava talohan'ny Antsirabe aza dia mbola nanamafy ny synôdan'ny FJKM nanio izay ataotsika hoe fanambarana izay dia hoe mombany hoe ny homosexualité dia karazana amin'ny FJKM dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ireo olona zay miaina an'izany na mandalo an'izany dia tezaina ampahirezana iverina ao amin'ny tompo andeha amin'ny lala mahitsy andeha amin'ny lalana marina ary ny fiangonana dia tsy mitso-drano na manaiky ny fanambadiana ivelany hoe lahy sy ny vavy na zay ihany atao hoe fanambadiana ary tsy misy fifankatiavan'olon-droa aka ny toeran'ny fanambadiana raha tsy ny lahy sy ny vavy ihany zay zany ny amin'ny fanambarany ny FJKM amin'ny ankapobeny dia hitatsika am'izany ny fahasarotana lay toe-javatra zay mampizara ny fomba fijery ankehitriny dia am'izay toe-zavatra any ara no ilana ny fitarian'ny fanamasina ao anatin'ny fiangonana atokana ana fiangonana fitandremana sy fiambenana eto am-pamaranana de tsara ny manamarika eto am-pamaranana somary milava kely mofinaina fa mialatsiny aminareo zay manaraka fampianarana moa natao androany ny tsara manamarika an'izao lafin-javatra izao fa ny fivavahana rehetra talohan'ny fivavahana kristianina ireo civilisationna rehetra sy ny fivavahana rehetra talohan'ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana jiosy talohan'ny judaisme sy ny kristianisme zany dia ny fivavahana rehetra tena naiky ny homosexualité zay tokony hazava manomboka hatrany am'lay antsoina hoe code d'Hammurabi raha sendra makao amin'ny makany Frantsa ianao raha tsy diso musée de Louvre angambany izay dia hitanao ao ny code d'Hammurabi fa ny code d'Hammurabi zay efa narivo taonany zay isan'ny code tranahy indrindra eto amboniny tany de nanome ala dia tsy nandrara ny homosexualité ny fivavahan'ny Assiriana ny fivavahan'ny Egyptiana ny fivavahan'ny Sparte ny Grika zany dia nanome alalana koa ny homosexualité ary tamin'ny Sparte zany hoe tamin'ny Grika ilany de zao ny miaramila de tena aposihana mihitsy hifanambady ny samy lehilahy mba hatonga an'lay fampiaro mba hatonga an'lay miaramila hatanjaka satria miaramiady eo zany izy roa fa ny baiboly no hany ny fivavahana silamo moa mbola aty amin'ny 6e siècle amin'ny andro eny antsika fa ny judaisme ny fivavahana kristianina sy ny fivavahana jiosy no hany mandany fanambadian'ny olona mitovy fananahana zay ihany ny fivavahana ratsorina de ny polythéiste ny fivavahana ny fanompontsampy ny fivavahana tamin'ny Andriamanitra maro no nanaiky ny homosexualité
fa ny fivavahany judaisme, ny vavahana jiosy sy ny vavahany baiboly ihany zany no voalohany zay nandany fanambadian'ny olona mitovy fananahana. De nanaraka ny 6e siècle teorina 6e siècle de nipotra ny vavahana slamo zay nandako ny homosexualité. Zany hoe tany am-polohany zany de reo fivavahana monotéiste telo lehibe, judaisme, ny islamisme, kristianisme, de no nandany homosexualité. Fa ny polythéisme dia ireo vavaka tamin'ny Andriamanitra maro dia nanome malalaka ny homosexualité. Dikan'izany de tena sotoavina mihitsy na ahoana de sotoavina izay lehibe ao anatin'ny kristianisme ny ilay ataotsika hoe fanajana ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy. Fa izao moa zany miamverina makany amin'ny polythéisme zao tontolo zao, miala amin'ny finoana lay Andriamanitra tokany zao tontolo zao. Fa io fa mipotra etsero ireo karazam-pivavahana mino Andriamanitra maro, ary dia io fa manomboka miverina koa ilay toetsaina lay etika izay mivoiziny ireo polythéiste efa 3 taona lasa 10 taona lasa zay. De mila miambina ny fiangonana, mila miambina ny kristianina. Fa zao no azo lazaina hoe rivotry ny andro farany. Dia mampahery tsika ny havatsika ao anatin'ny fiangonana katolika romana satria tsy ihany akory fa misy protestanta io tsika teo manana zay fomba fijery zay ko. De mampahery tsika ny kristianina katolika miazona ny finoany, mahatoky ny pretrany arak'izay satria maro any pretra any am-pony sy ny any an-tsainy any zay hitary ny fanahan'Andriamanitra azy. Ny tompony anome fahazavan-tsaina anao. Protestanta moa de izay manana zay toetsainy, ny akabeazany ny 80 isanjato na 90 isanjato dia manana zay hevitra ifandraisantsika teo zay. De ihany tompony ampahery anao ary hitantana anao ananao fifaliana sy fijoroana amin'ny finoana. Ivavaksika. Tompo am'zoranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay anovozanay ny fotom-pinoana. Dia hitanao ny toe-javatra izay mitranga eran-tany manodidina ny finoana, manodidina ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy, ny vavy sy ny vavy, izay miteraka fahasahiran-tsaina ao anatin'ny tokotanin'ny fiangonana kristianina maneran-tany. De mamela ny fiangonanao, mamela anay tsirairay avy am'izay mety ho tsy fahatakaranay, am'izay mety ho fahalemenay, azony koa zahay ijoro amin'ny fahamasinana. Azony zahay ijoro amin'ny fahamasinana ary azona ny fahamasinan'ny fiangonanao. Ampahirezo ny mpitondra fivavahana tsirairay mba iazona ny fahamasinan'ny fiangonanao, iazona ny fahamasinan'ny teninao, mba ahatonga ny filazantsara adio tsy misy fangarony, mba ahatonga ny filazantsara toriana ho fanasitranana, mba ahatonga ny filazantsara torian'ny fiangonana ho fanasitranana, ho manaisotra ny aretina maro isan-karazany, ny areti-panahy, mba ahatonga ny marina ho voatory satria ny marina no manafaka. De ampahirezo ny mpitondra fiangonana, ny kristianina isam-batan'olona, ny mpitory ny filazantsara mba hitory madio ny teninao. Mamela kosa ianao am'izay mety ho fitavozavozan'ny fiangonana, ary mivavaka ho an'ireo zay mety ho voakasika zany adevitra izany, fa ngio amin'ny fanahinao masina tsy mahay manova olona zay, fa ianao no manova olona. Dia esory zay mety ho fanamarina tena, ampahirezo kosa mba hajoro, mba haresy ny fahalemena, ary dia taony koa mba tsy hifampitsara, fa taony mba hahifamela, taony mba hahifanoana sy hifampahery ny kristianina tsirairay. De am'izao taona madiva ifaran'izao de tonona anay tsiray avy Jesosy ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy mpamonjy. Amen.